Bonjour daholo indray tsika rehetra re. Darany tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra. Tratra indray ty androny ity raha no hisy hianatra andinika ny tenin'ny tompo tsika. Mbola hety antsika amin'ny boky ny Apokalipsy zao, mbola ao anatin'ny tomboka setsika. Resahantsika farany mikasika ny resaka hoe ny ranjan'akondro ary namarana antsika azy tamin'izay dia mikasika le hoe ho an'ireo izay nandray ny tomboka sy ny fanahy masina dia mandray an'izany rany Kristy izany ho famantarana ho azy sy amin'Andriamanitra ho famonjena azy ireo, satria raha tsy manana ny rany Kristy ianao dia tsy voavonjy, satria ny rany Kristy no namonjena an'izao tontolo izao. Ary any amin'ny Apokalipsy ary izy dia teneniny mihitsy manao hoe ny ranao izy no nividiananao an'Andriamanitra avy tamin'ny fokom-pirenena samihafa fiteny. Zany hoe le rany Kristy zany no vidianan'Andriamanitra, ka raha tsy manana tsisy an'le rany Kristy zany dia tsisy famonjena antsika, ka zay mahafamantarana le rany Kristy zany. Iroso indray tsika miteny ity resaka tsika mikasika le resaka hoe famorana zany, famantarana anankiray indray ihany koa zany izy io. Ka ho jerentsika hoe inona indray ary andresana amin'ity famorana ity, mety ao no mipetraka sady mametraka fanontaniana manao dia ahoana misy olona efa lehibe reny ve dia hofrana indray? Fa ngaha mbola tokony hofrana ihany koa zao. Dia hitantsika hoe inona ny resahan'ny soratra masina mikasika an'izay, satria ny soratra masina ihany no manazava ny soratra masina izany. Dia manasa antsika ary hiaraka hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra raha io, raha ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao, mankalaza anao zay raha io, midery anao zay, mananatra avy ny anaranao zay, manatrehanay fenentinao Andriamanitro amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ka anjakao Tompo zao toerana izao. Aoka ny anjelinao raha hitoby manodidina anay, ka hiaro anay sy hitantana anay. Aoka raha ho andraonao anay ianao amin'ity an'ity, ary aoka le rany zanak'ondry handrakotra anay, ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Fenoa ny fanahinao raha io izay tsy ray avy reto. Amasiny izay ho masina anao satria masina ianao. Ko dia mampianara anay ray ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa voninkaina izay avoakanao. Mifona aminao ihany koa nefa izay Andriamanitra, ny amin'izay fahotana sy ny tsy famendrena rehetra. Raha ny ato anatinay tokoa dia ato anatinay ny fandriana anao ny tsara, anaraka ny lalànao sy ny didinao sy ny fitsipinao. Kanefa tsy vitanay na amin'ny herinay zany na ny tanjakay, fa amin'ny alalan'ny fanahinao rery ihany Andriamanitra ray, amin'ny alalanao Kristy Jesosy. Ka aoka Jesosy ianao no velona ao anatinay fa tsy izay tsy no velona, mba hahafahanay manao araka ny sitraponao, araka ny fahamarinanao. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, ankalazay ny anaranao. Dia mangataka aminao zay Jesosy io, diovy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka, ary tafiny fanahinao zay, aoka izy any ampianatranay ny fahamarinanao. Dia mitenena ray fa voninkaina izay avoakanao. Dia anjakao zao toeran'izao Andriamanitra, aoka ny tsy hananjara le ratsy na dia kely aza. Ary aoka Tompo, vao totoso somatsara ny fifandraisanay amin'ny tsiraray avy, fa tsisy ho tapaka izany na dia kely aza. Kanina zanatsipika rehefa n'le ratsy hoentina manakana ny fifandraisana, mba tsy ahafahany akamaroanay hiaino izao fampianarana izao. Dia mandidy anao zay ry devoly Satana izay miasa amin'ny fomba rehetra anakanana ny tsiraray avy tsy heno izao fampianarana izao na amin'ny lafininana na amin'ny lafininana. Mandidy anao ry Satana sy ny asanao rehetra. Miala ianao tsy manana anjara amin'izao fampianarana izao, miala ianao tsy hanakatsakana fa izay asanao hoentina mandrava ny fampianarana sy manakana izao fampianarana izao tsy handeha na amin'ny lafininana na amin'ny lafininana. Televoniny zany no ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofonan'i Jesosy. Alefa ny afo, mandevina ny Satana sy ny asany rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana no ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy. Tsy manana anjara ary tsy manana pahefana amin'izao fampianarana izao. Dia rainy ianao Andriamanitra ray, ka lazay ny anaranao ray. Halleluja, halleluja. Dia mitenena ray fa voninkaina izay avoakanao.
ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Amen. Irosoaritsika resaka zany tsika mikasika indray zany resaka hoe famorana zany amin'ny tia anio tia izany. Ka maninona no miresaka hoe famorana? Satria ny famorana zany dia famantarana ihany koa ho amin'Andriamanitra sy amin'ny vahoaka ny atao anatin'ny soratra masina. Dia jerentsika inge jery zany tsika, zay zany lesona idirantsika. Dia any amin'ny Genesis indray zany tsika jery mikasika an'izay resaka izay hoe ahoana ny mahafamantarana ny famorana, ary betsaka ny fanontaniana mipetraka manao hoe dia ahoana zany misy olon-dehibe mbola tsy nifora dia mbola hofirana koa zany, dadabe mbola hofirana, tonton hofirana, ahoana miaraka amin'ny malabary iny zany mandeha dia tazona le izy io, sao dia voadona le zavatra, anahirana zany. Eo ihany isaky mihetsika kely raha mandeha tomobile, eo ihany dia ahoana anahirana be zany. Fa ho hitantsika eo le izy hoe ahoana ary zany, satria izy io dia famantarana zany amin'Andriamanitra sy ny olony zany. Dia ho resahantsika mikasika izay zavatra zay. Genesis 7:7 ka hatramin'ny 12 tapany voalohany no vakitsika izany. Genesis 7:7 ka hatramin'ny 12 tapany voalohany izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, fa ny aminao kosa dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranakao mandimby ianao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary izao no fanekeko ho amiko sy ho aminareo sy ny taranakao mandimby ianao, dia izay ho tandremanareo. Ho forana ny lehilahy rehetra eo aminareo, dia ho forana ianareo ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo izany. Ny zazalahy teraka avalony aminareo no ho forana, dia ny lehilahy rehetra amin'ny taranaka hatramin'ny faramandimby. Ajanontsika eo ilay izy izany. Dia inona eo zany le zavatra resahana? Ny lehilahy rehetra aminareo izy dia ho forana izy, ny zazalahy rehetra hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary teo amin'ny Israely zany dia zay ny lalàna mipetraka eo. Rehefa feny 7 andro ny zaza dia forana zany lay zaza zany. Hoentiny eny amin'ny tempoly izy dia forana izany. Ka eto mantsy zavatra anankiray dia hoe ny fidiranao amin'ny fanekena amin'Andriamanitra zany. Inona moa le fanekena? Dia izaho ho Andriamanitrareo ary nareo oloko. Ka ny fidirana amin'izay fanekena izay zany dia hoe ny zazalahy rehetra aminareo dia forana daholo. Zaza madinika hatramin'ny lehilahy rehetra zany, na ankizy io na lehibe io na dadabe io zany dia forana daholo. Ary tadio tsara fa i Abrahama nge efa 70 taona mahery no forana zany. Dia ny zavatra anankiray dia ty mety mametra-panontaniana tsika, dia ahoana zany ny vehivavy? Ny vehivavy zany tsy miditra amin'ny fanekena satria tsy forana. Ny lehilahy no nasiana ny forana, fa marihana fa ny zanak'Israely rehetra zany. Tamin'ity moa zany izy mbola tsy natsoina hoe zanak'Israely, satria Israely dia Jakoba natsoina hoe Israely. Kanefa Jakoba dia taranak'i Abrahama zany. Zany hoe taranaka an'ilay taranaka ny ray mpino zany. Dia ny zavatra nisy nefa dia zao hoe le fidirana amin'ny fanekena zany i Abrahama sy ny ankonany rehetra sy izay vahoaka niaraka taminy no niditra tamin'izay fanekena izay. Fa ny lehilahy fotsiny no forana amin'ilay izy, fa zany akory tsy midika hoe ny vehivavy dia tsy miditra amin'ilay fanekena, fa miditra amin'ilay fanekena ihany koa ny vehivavy, fa ny vehivavy tsy forana. Fa tadidiana tsara fotsiny dia zao hoe rehefa miditra amin'ny fanekena zany dia hoe forana, dia zao hoe manaraka sy mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny lalàn'Andriamanitra avokoa zany izy ireo. Manaraka ny tenin'Andriamanitra, izay lazain'ny tenin'Andriamanitra, izay ilay fidirana amin'ny fanekena. Ka ilay famorana zany dia famantarana io zany, fa tafiditra ao anatin'ilay fanekena ilay
i Abrahama sy ny ankonany ary zay vahoaka niaraka taminy izany. De fantatsika fa iza moa ny taranaky Abrahama zany fa ny zanak'Israely no taranaky Abrahama. De inona ihany koa ny zavatra resahany eo amin'ny 120 izy de zao no teneny inona ny 120 verena kely fotsiny eo mafisiko fotsiny 120 de izy amin'ny etapany faharoa ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo zany. Io le resantsika teo famantarana ho fanekena ho amiko sy ho aminareo hoe izao Andriamanitra reo ary nareo oloko. Aty amin'ny 13 any koa izy de zao ny zavatra teneniny eo toy izantsika le vaky teny eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 420. De ahoana izy? Tsy maintsy hofrana ny ombikelinao sy izay novidinao vola ary ny fanekeko dia eo amin'ny nofinao ho fanekena mandrakizay. Ary ny lehilahy tsy voafora izay tsy mbola nofrana dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny efa nivadika ny fanekeko izy. Ny zavatra nisy zany ty raha manana mpanompo zany izy na manana esclave zany izy na dia Abrahama ary niditra amin'ilay izy rehefa anazy zany dia tsy maintsy frana daholo. Ary raha misy zany eo amin'ny i Abrahama sy ny fianakaviany sy izay miaraka aminy zany ka tsy voafora dia tsy maintsy roahana mialo satria tsy afaka miaraka zany amin'ny hafa firenena izy na amin'ny olona hafa rehefa tsy voafora iny olona izy zany tsy afaka miaraka amin'izay fa roahana araka le teny teo izy zany hoe ny lehilahy tsy voafora izay tsy mbola nofrana dia ho fongorana tsy eo amin'ny fireneny efa nivadika ny fanekeko izy. Satria i Abrahama efa nifidian'Andriamanitra ho vahoakany dia izay miaraka amin'ny Abrahama zany dia vahoakan'Andriamanitra ihany koa zay. Dia rehefa tsy te ho vahoakan'Andriamanitra zany ianao dia miala zany ianao, rehefa tsy te ho frana zany ianao dia miala zany ianao, na voaroaka mihitsy ianao zany rehefa tsy manaraka an'izay zavatra zay. Ary le fanekena dia eo amin'ny nofo no misy an'le fanekena izy araka le teneny teo ary ny fanekeko dia ho amin'ny nofinareo fanekena mandrakizay zany hoe hita eo amin'ny nofony zareo mihitsy zany le faneken'Andriamanitra. Dia tsy vitan'izay fa mbola teneny fanekena mandrakizay. Amin'ny mahafanekena mandrakizay zany dia zao dia ahoana zany? Io zany hoe avy mety hitentsika malagasy afaka tsika satria migasy mifora zany. Moa tsy atao didipotra zany. Dia hoe ny lehibe dia ahoana ny lehibe zany? Lehibe izay mety mbola tsy vita mety misy ny any amin'ny satria misy faritra any amin'ny faritra Madagasikara iny faritra atsimo tany zao nalala olona tany misy tsy mifora ny sasany. Dia ahoana zany? Dia tsy maintsy hoforana ve zany? Zay ny zavatra teneny eto hoe ahoana izy? Le famantarana le fanekeko izy dia ho amin'ny nofinareo ho fanekena mandrakizay. Dia amin'ny mahafanekena mandrakizay zany dia zao hoe aritra mandrakizay zany io fanekena io. Dia ahoana zany? Dia ny zavatra misy dia ity. Marina tokoa izay fa le fanekena zany izay nataon'Andriamanitra ty amin'ny Abrahama dia ho an'ny Abrahama sy ho an'ny taranany no nanaovan'Andriamanitra anazy. Ho an'ny Abrahama sy ny taranany. Ka rehefa tonga taty amin'ny zanak'Israely amin'izay ary izy rehefa avy eo aty amin'ny Jakoba dia naninona ihany koa? Dia mbola nanohy an'izany famorana zany Jakoba. Nanohy an'izany ny Israely. Taty amin'ny taranaka tonga taty amin'ny Mosesy mbola nanohy an'izany ihany ny zanak'Israely. Nivoaka avy tany Egypta ny zanak'Israely mbola nifora ny zanak'Israely. Ary raha misy hafa firenena ary satria efa nomen'Andriamanitra ny lalàny ny zanak'Israely ho tandremany nomeny ny teniny. Satria rehefa mitsofoka amin'le fanekena zany ianao rehefa mitsofoka amin'ny faneken'Andriamanitra dia tsy maintsy forana ianao. Dia rehefa tafitsofoka amin'izay fanekena zay ianao anatin'le famorana dia manina dia mitandrina ny tenin'Andriamanitra sy ny fitsipika ary ny didy izay nomeny naseny ho tandremana. Dia raha nisy hafa firenena ary eo amin'ny zanak'Israely manao paka ny zanak'Israely nefa inana paka izy araka amin'ny zanak'Israely dia nahoana? Tsy maintsy forana izy satria tsy afaka mihinana ny Paska ny hafa firenena raha tsy voafora. Ny olona zany izay tafiditra ao anatin'ny fanekena no maninona no afaka mihinana an'izay Paska zay zany teo amin'ny andron'ny zanak'Israely.
Exodosy toko 12 jerentsika kely mikasika an'izay. Exodosy toko 12 dia ny andininy fa 7:7 ka hatramin'ny 5:7. Exodosy toko 12 ny andininy 7:7 ka hatramin'ny 5:7. Exodosy toko 12 dia ny andininy 7:7 ka hatramin'ny 5:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy sy Arona: izao no lalàn'ny Paska. Tsy hisy olona hafa firenena hihinana azy, ary ny andevolahy ny olona rehetra izay novidim-bola dia hofrana aloha vao mba hihinana. Raha manana mpanompo ianao ohatrany zany, na manana andevo ianao ohatrany zany, dia tsy mahazo mihinana izy rehefa tsy maninona, tsy mahazo mihinana ny Paska izy raha tsy voafora zany. Dia toy izany ihany ilay vaky teny: ny vahiny sy ny mpikarama tsy mba hihinana azy. Raha vahiny ianao zany hoe ny afaka mihinana zany dia nizay zay voafora ihany ny afaka mihinana. Na misy hafa firenena raha tafiditra ao aminao zany ka mba teny dia tsy maintsy forana miditra amin'izay fanekena zay ianao zany. 9:7 ary raha misy mivahiny eo aminao ka mba te hitandrina ny Paska an'i Jehovah, dia aoka ho forana ny lehilahy rehetra ho aminy vao manatona hitandrina izany ka ho tahaka ny tompo-tany ihany izy, fa ny tsy voafora rehetra kosa dia tsy mahazo mihinana izany. Ny tsy voafora zany tsy mahazo mihinana zany, satria ny olona voafora dia ny olona niditra tamin'ilay fanekena zany. Dia ireo ka raha vao miditra amin'ilay fanekena ianao dia manaiky hitandrana ny tenin'Andriamanitra, manaiky hitandrana ny fitsipika, manaiky hitandrana ny diny, dia izay ianao no afaka maninona mihinana an'izay Paska zay, fa tsy hoe mihinan-kina-pahatany ianao. Saingy mahatonga jereo nge amin'ny fiangonana amin'izao fotoana zao, ohatra zao any amin'ny fiangonana protestanta, dia hoe mandray fandraisana fanasan'ny tompo ny misy fotoana, tsy haiko hoe isaky ny voalohany volana ve no manao fandraisana fanasan'ny tompo, tsy dia haiko loatra. Dia rehefa manao fandraisana fanasan'ny tompo izy, dia raha misy vahiny ianao nefa le olona tsy vita batisa ao aminy zany, raha tsy nandray nianatra katekômena ny fitenenana zany, nga ianao afaka mandray fanasan'ny tompo any. Andehany amin'ny katolika koa ianao mandray komini voalohany, raha tsy nianatra komini voalohany ianao, nga ianao afaka mandeha mihinana komini voalohany zany. Dia ohatr'izay ihany le izy, tovy amin'izay ihany le izy. Dia amin'ireny raha misy na hafa firenena ianao na mpivavaka amin'ilay fiangonana ianao zany, ka raha ohatra tsy vita katekômena ianao, tsy vita komini voalohany, tsy afaka mandray an'iny mofo iny. Dia ohatr'izay mihitsy zany le teo amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tsy voafora zany ianao dia tsy afaka miditra ao amin'ilay fanekena ianao, satria nahoana manjary lasa manao profanation zany ianao, manimbazimba le zavatra zany, tsy mety zany zay zavatra zay. Dia toizantsika le izy fanontaniana mipetraka ary dia tia manao hoe ny famorana ranofa raha ve mbola tokony atao amin'izao andro ankehitriny zao, satria fanekena mandrakizay le izy, amin'ny mahafanekena mandrakizay azy. Ny zavatra azo antoka dia ity: ny famorana dia tokony mbola atao. Ny famorana ho iaho, za tsy niteny hoe ny famorana ara-nofo. Ny famorana dia zao, io no azona ny fiainana mandrakizay. Ka fanontaniana mipetraka teo arak'ilay teny teo manao hoe le fanekena dia fanekena mandrakizay le famorana, idirana amin'ilay faneken'Andriamanitra zany le famorana, satria le famorana zany famantarana idiranao amin'ilay fanekena. Ka raha tsy voafora zany ianao dia tsy tafiditra amin'ilay fanekena ao amin'Andriamanitra. Le izy nefa famantarana iny fanekena mandrakizay, dia mifanontaniana mipetraka hoe foana ary ve zany le famorana ara-nofo teo amin'ny testamenta taloha? Foana raha ve zany? Fa ny zavatra azo antoka araka ny nambara teo dia zao, ny famorana nefa dia zao zavatra tena ilaina idiranao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa raha vao tsy voafora ianao dia tsy tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa nisy zavatra niova fotsiny tao. Inona ary le zavatra niova tao? Le famorana ara-nofo no niova, hoe atao didipoitra daholo ny lehilahy rehetra. Zay no niova. Dia efa misy sento sady aikaika tsy atao didipoitra indray zany, mba hidirako amin'ilay faneken'Andriamanitra. Le famorana ara-nofo zany no niova, fa le famorana ny janona. Fa inona indray ary zany no forana?
lasa nivadika le izy aty amin'ny testamenta vaovao. Lasa famorana ny fonao, zany hoe ny fonao zany no lasa forana fa tsy ny nofinao intsony. Ka niova zany le izy. Ny forme no niova. Mba azonao ny fiainana mandrakizay zany dia ny fonao indray zany no forana. Dia zavatra nisy le izy rehefa mijery sika ny tantaran'ny fiangonana zany, taty amin'ny fiangonana voalohany, aty amin'ny asan'ny apôstôly, aty amin'ny asan'ny apôstôly 5:12, dia nisy adihevitra be teo amin'ny fiangonana voalohany. Zany hoe apôstôly Paoly sy Barnabasy nalefa nanao mission zany tany amin'ny tanin'ny Jentilisa. Dia rehefa tonga tany Antiokia izy ireo dia nisy fiangonana tany. Dia rehefa tonga tao amin'ny fiangonana tao, rehefa zareo moa zany nampianatra dia nampianatra tany dia nisy fiangonana ny forona. Dia ny zavatra nisy dia zao, nisy jiosy izay resy lahatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ireo nefa lasa kristianina zany. Na ihany koa nisy jiosy ihany koa nisy sisika, zany hoe faux frère zany, na hoe rahalahy sandoka ihany koa mety tafitsofoka tao. Ka ireo zany maninona ihany koa, ireo jiosy izay lasa resy lahatra zany, mandresy lahatra an'ireo jentilisa izay resy lahatra, manao hoe nareo dia zao tsy maintsy forana ianareo. Satria ireo jiosy izay resy lahatra ange, inona moa ny fivavahana kristianina? Ny fivavahana kristianina ange taty amin'ny fiangonana jentilisa no nahenonana zany voalohany hoe des chrétiens zany ianao hoe kristianina. Hoe zay mpanara-dian'ny Kristy dia lasa natsoina hoe kristianina. Fa raha ny tena marina ange Kristy dia zao hoe ao anatin'le linien'le hoe taranak'i Abrahama. Zany hoe Kristy zany tsy mivoaka n'le fanekena avy amin'Andriamanitra nomenany Abrahama, Isaka, Jakoba hatraty amin'ny Kristy. Zany hoe Kristy zany nijanona tao amin'le fahamarinana foana amin'ny soratra masina, fa i Kristy nanatanteraka izay voasoratra. Izay no nataon'i Kristy. Dia ny zavatra nisy dia ity, ho an'ireo izay jiosy resy lahatra dia mino izy zany fa izy mbola ao anatin'ny firenena jiosy foana. Izy mbola mino foana hoe vahoaka voafidy foana. Ka zao ny lalàna izay napetraka dia tokony ho forana ny lehilahy rehetra. Ka na jentilisa ianao resy lahatra eny amin'i Jesosy, tokony forana zany ianao. Dia ny apôstôly sy Barnabasy ny adihevitra be tamin'izy ireo, tsy marina zany izy, tsy tokony ho forana zany intsony. Dia ahoana? Dia ny iray hevitra ny fiangonana, satria nisy adihevitra be zany tao, lasa nisy pomban'ny tatsy, nisy pomban'ny tatsy. Dia nalefa ny fiangonana nakany Jerosalema i Paoly sy Barnabasy niresaka tamin'ny ireo lohan'ny fiangonana zany dia ny apôstôly mikasika an'izay resaka izay hoe ahoana ary ny tokony atao mikasika an'izany zavatra zany. Tokony mbola forana ve ny jentilisa, tokony forana ve ny jentilisa izay resy lahatra, sa ahoana ny fikasika an'izany zavatra zany. Dia rehefa tonga dia nandeha tany dia vakitsika kely aloha amin'le 5:12 ary raisitsika kely eo amin'ny asan'ny apôstôly 5:12. Asan'ny apôstôly 5:12 dia vakitsika kely aloha ny dia zao ny zavatra teneniny ato zany. Vakitsika aloha ny andininy voalohany, zao ny vaky teny eo amin'ny andininy voalohany io. Ary ny olona sasany izay nidina avy tany Jodia nampianatra ny rahalahy hoe raha tsy forana araka ny fanao Mosesy ianareo dia tsy azo vonjena. Eo zany le resaka, io ny tena nahatonga le adihevitra zany. Dia eo amin'ny andininy faharoa izy dia ino ny zavatra nisy. Ary efa nifanditra sy ny adihevitra be ihany tamin'ireo Paoly sy Barnabasy dia nifanarahana ny akaran'izy lahy sy ny sasany koa hakany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly sy ny olona anadina izany teny niady an-kevitra izany. Dia zao ny teneniny eo amin'ny andininy fahadimy. Fa ny mino sasany izay sisan'ny antokon'ny fariseo kosa, satria nisy avy amin'ny antokon'ny fariseo nino zany, dia nitsangana ka nanao hoe tsy maintsy forana ireny
ka asaina mitandrina ny lalàn'ny Mosesy ozy izy. Zany hoe ny hafa firenena zay resy lahatra tsy maintsy forana reny ka tsy maintsy asiana mitandrina ny lalàn'ny Mosesy satria fantatra tsara fa zao ny olona zany zay miditra amin'ny fanekena zany, ny olona zay forana dia zao hoe tsy maintsy mitandrina ny lalàna rehetra zay nomena zany, mitandrina ny lalàn'ny Mosesy. Dia inona ary ny zavatra nitsanga teto dia nitsangany ny apôstôly Petera, dia zao no tenenin'ny apôstôly Petera ny 9 sy ny 7. Ary dia nivory ny apôstôly sy ny olona mba nihevitra izany zavatra izany. Ary rehefa nisy ady hevitra be ihany dia nitsanga ny Petera ka nanao taminy hoe: ry rahalahy, fantatrareo fa hatramin'ny ela Andriamanitra dia efa nifidy teo aminareo fa amin'ny vavaka no andrenesan'ny jentilisa ny tenin'ny filazantsara ka inony. Ary Andriamanitra izay mahalala ny fo dia vavolombelony tamin'ny nanomezany azy ny fanamasina tahaka antsika koa. Fa tsy nanao misy hafa isika, azafady, fa tsy nataony misy hafa isika sy izy, fa nodioviny tamin'ny finoany ny fony. Eo zany ny zavatra nitsanga. Rehefa nitsangana zany, rehefa nivory ny apôstôly sy ny olona, dia nitsangana ny apôstôly Petera nanao hoe: Andriamanitra efa nanenjy aho izy avy amin'ny vavako hoe nitoriana ny jentilisa zany, mba inomy zany. Dia eo amin'ny 7 izy dia niteny fa tsy nisy, dia amin'ny 9 izy dia hono izy fa Andriamanitra izay mahalala ny fo dia vavolombelony tamin'ny nanomezany azy ny fanamasina tahaka antsika koa. Andriamanitra no mahalala ny fo. Andriamanitra mihitsy no vavolombelona ka nanomezany azy ny fanamasina tahaka antsika koa. Inona moa dikan'izany? Dikan'izany dia zao hoe ireo jentilisa reo nge tsy noforana reo, nefa naninona nomen'Andriamanitra ny fanamasina reo. Rehefa nino izy dia nomen'Andriamanitra ny fanamasina. Dia 7 dia ozy izy fa tsy nataony misy hafa isika sy izy, fa nodioviny tamin'ny finoana ny fony. Zany hoe rehefa nino zany reo jentilisa reo ka nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, dia nodiovin'Andriamanitra tamin'inona? Nidioviny tamin'ny finoany ny fony. Ka rehefa nodiovin'Andriamanitra tamin'ny finoana ny fony, tsisy mahasamihafa antsika satria iray tsika eo amin'i Jesosy Kristy. Zany hoe na voafora na tsy voafora zany, rehefa nandray an'i Jesosy dia zao iray ihany sika. Satria nahoana? Fa na iray no nomena antsika, tsisy mahasamihafa antsika. Dia 9:12 mbola tohizany. Ahoana izy 9:12? Fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo no amindrenantsika dia tahaka ny azy ihany koa. Inona nefa ny zavatra nitenenin'ilay fariseo teo amin'ny 5. Ahoana izy averintsika? Fa ny mino sasany izay isan'ny antokon'ny fariseo koa dia nitsangana ka nanao hoe tsy maintsy forana ireny mba asaina mitandrina ny lalàn'ny Mosesy. Dia eo amin'ny 1 dia inona zavatra niteneniny? Ary ny olona sasany izay nidina avy tany Jodiana hampianatra ny rahalahy hoe raha tsy forana araka ny fanaon'ny Mosesy ianareo dia tsy azo vonjena. Zareo mihitsy zany tena raha tsy forana araka ny lalàn'ny Mosesy ianareo dia tsy azo vonjena. Inona nefa nitenen'ny apôstôly Petera amin'ny 1:12? Fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo no amonjenantsika dia tahaka ny azy ihany koa. Ny fahasoavan'i Jesosy no amonjenantsika, fa tsy ny lalàn'ny Mosesy no amonjenantsika. Hoe raha tsy forana ianareo ka mitandrina lalàn'ny Mosesy rehetra, raha tsy manao an'izay ianareo dia tsy voavonjy. Nitenen'ny apôstôly Petera. Andriamanitra mihitsy ny vavolombelona hoy izy. Nidiovin'Andriamanitra ny fony, narotsany tamin'ny fanamasina, ary mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy no namonjenantsika. Zany hoe tsy ny lalàna zany no mahavonjy, na ny voafora no mahavonjy. Hoe forana ianao dia vonjena, hoe forana ara-nofo no tiako tenenina, fa
ny fahasoavan'ny Kristy zany no mamonjy atsika ary ny finoana avaiza moa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia ny tenin'ny Kristy. Ny finoana nefa ny fotsika no mino, ny fotsika no diovin'Andriamanitra, ny fotsika no mandray ny Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Daholo izy ny apôstôly Paoly dia izao no tenen'ny apôstôly Paoly. Galatiana 4:5-10. Galatiana 4:5-10. Galatiana 4:5-10. Dia rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoana an'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Averiko tsara ilay izy. Raha nijery sika tany am-boalohany dia nijery tsara sika manao hoe ny olona izay miditra amin'ny fanekena amin'Andriamanitra dia tsy maintsy ho forana. Satria ny famorana zany dia fidiranao amin'ny fanekena, anekenao ny tenin'Andriamanitra sy ny lalàn'Andriamanitra, ny didiny ary ny fitsipiny. Ireto fariseo reto izay anisan'ny mino dia nilaza ary niziriziry nanao hoe tsy maintsy ho forana ny jentilisa rehetra hozy izy mba hamonjena azy, mba hahafahany miditra amin'ilay fanekena zany hoe hitandrema ny lalàn'ny Mosesy, ny didiny ary ny fitsipiny. Ny zavatra nytenen'ny apôstôly Petera nefa dia zao hoe isika mino izy fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy no hamonjena antsika. Ary ireo olona ireo dia nomen'Andriamanitra ny fanahy masina tahaka antsika ihany koa. Satria efa nodiovin'Andriamanitra hozy izy ireo. Ary Andriamanitra vavolombelona zany. Zany hoe navelan'Andriamanitra naninona zany rehetra jentilisa niditra tamin'ny fanekena amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, fa tsy tamin'ilay famorana ara-nofo izay hitantsika tany amin'ny testamenta taloha, fa amin'ny alalan'ilay fahasoavan'i Jesosy Kristy no nampidiran'Andriamanitra zareo. Andriamanitra mihitsy ny vavolombelona hozy izy ny apôstôly Petera. Dia eto izy miteny amin'ilay 5:20 manambara manao hoe nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoana an'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Tsisy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna na dia kely aza na iray aza. Fa ahoana hozy izy? Fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia nino an'i Kristy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoana an'i Kristy. Zany hoe ilay finoana zany an'i Kristy no manamarina antsika fa tsy ny asan'ny lalàna. Eo zany ilay resaka hoe eo mantsy ny zavatra nisy dia ity. Zany hoe lasa nampitondran'ny ireo mpampianatra zany teo amin'ny zanak'Israely ny fariseo sy ny sadiseo, ireo mpikambana tao anatin'ny sinedriona zany. Ireo zany no mifeny lalàna teo amin'ny zanak'Israely natao hotandremana, ka lasa novesarin'izy ireo zany ny lalàna teo amin'ny Israely. Raha tokony ho maivana zany dia lasa vao maika novesarany zareo, ka lasa vao maika navesatra tamin'ny vahoaka ny fitandremana an'io lalàna io. Ny zavatra nisy anefa dia ity. Lasa noheveriny zareo nanao hoe rehefa mitsofoka amin'ny fanekena isika zany, satria izay ilay izy, rehefa mitsofoka amin'ilay famorana ianao dia miditra amin'ilay faneken'Andriamanitra hoe mitandrina fitsipiny, didiny ary ny lalàna. Dia nieritreritra izy zareo ny fitandremako ny didy sy ny lalàna ary ny fitsipika no azohoako famonjena. Zany hoe amin'ny alalan'ny asa ataony zany hitandremana ny lalàna no azohoany famonjena.
zay no neverina izy ireo hoe manao an'izao tandremo manao an'izao a lasa feno didy fitsipika be deaibe ary sarotra mihitsy zany ahoana no ahatandremanao n'izany olombelona ianao tsy vitanao no mitanina n'izany lalàna zany ary mariana fa raha vo miresaka zany tsika manao hoe lalàn'ny Mosesy satria zay le voaforo hoe nasena mitandrina lalàn'ny Mosesy de inona moa ny atao hoe lalàn'ny Mosesy lalàn'ny Mosesy de ireo boky 5 ao anatin'ny testamenta taloha zany ao anatin'ireo misy le lalàn'ny Mosesy de ireo zany no nasenany an'inona ireo zany hoe ho tandreman'ny zanak'Israely sy arahana niezaka nefa izy ireo amin'ny herin'ny tenany sy ny tantany tsy vitany zany kanefa ny zavatra tsy fantany tsy zay ngeny nanomezan'Andriamanitra ny lalàny hoe manaova amin'ny herinao na ny tanjakao satria tany am-boalohany tsy zany mihitsy satria na i Abrahama ara de naninona i Abrahama ara de zao nino an'Andriamanitra de nosaina ho fahamarinana izany zany hoe noho ny finoany Abrahama an'Andriamanitra no nanarahany ny lalàna fa tsy hoe nanaraka ny lalàna izy mba inony an'Andriamanitra zavatra roa tsy mitovy zany zavatra zany satria i Abrahama nino an'Andriamanitra zay vao nofirana nanaraka le tenin'Andriamanitra izy satria izy nino an'Andriamanitra natoky an'Andriamanitra de zay izy vao nofirana fa ny zanak'Israely de zao mieritreritra izy hoe rehefa voafora izy de miezaka izy hitandrina ny lalàna de zay no azoan'ny famonjena izay no naninona izay no nifoanan'i Jesosy zay izay no natongavany Kristy zay hoe tsy ny fieveranao fahaizanao mitandrina ny lalàna nge no azonao famonjena izay le teneny andin'ny 4 nefa no ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoana fa tsy amin'ny asan'ny lalàna satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna tsisy ho hamarinina ny asan'ny lalàna de miteny atsika fotsiny manao hoe zao ny azonao atao a zao ny tsy azonao atao zay fotsiny fa ny lalàna tsy manamarina anao zany fa Kristy no manamarina anao Andriamanitra no manamarina anao kanefa izay ny lasa nataon'ny ireo mpampianatra teo amin'ny Israely ny fariseo sy ny sadiseo ny mpanora-dalàna lasa hoe tsy maintsy mitandrina zao ianao de lasa ino no amonjenanao izay mihitsy no foanan'i Kristy izay no nahatongavan'i Kristy de eo amin'ny Galatiana ihany 5:2 sy ny 7 de ahoana izy izy 2 sy ny 7 indro izao Paoly milaza aminareo fa raha mety hofirana ianareo dia tsy ahasoanareo na de kely akory aza i Kristy eo zany mikasika le tenin'ny fariseo manao hoe tsy maintsy hofirana ny jentilisa mba andraisan'ny ny fanekena ny amin'ny lalàn'ny Mosesy mba azahoany famonjena de eto nefa izy de miteny indro zao Paoly milaza aminareo fa raha mety hofirana ianareo dia tsy ahasoanareo na de kely akory aza i Kristy raha mety hofirana ianareo de tsy mahasoanareo Kristy zany satria nahoana nareo zany tsy handray le fahasoavana omen'Andriamanitra anareo fa alohanareo zany miverina amin'izay ihany zay le antsoina hoe ambany lalàna satria mbola hiezaka zany izy hitandrina ny lalàna azahoana famonjena kanefa tsy izay no azahoana famonjena fa ny fahasoavan'i Kristy no mahamonjy atsika fa tsy ny asan'ny lalàna satria reraka foana eo ianao raha hiezaka ny tanina ny lalàna amin'ny herinao sy ny tanjakao fa Kristy no mahavonjy anao 7 ary lazaiko marina indray amin'ny olona manaiky hofirana rehetra fa pitrosa tsy maintsy mankatony lalàna rehetra izy raha ianao zany no maninona hoe hofirana satria ny olona hofirana de zao tsy maintsy mitandrina ny lalàna rehetra izy ireo fariseo sy mpanora-dalàna nefa de zao zareo zany miezaka miinterpréter an'le lalàn'ny Mosesy io amin'le boky 5 io zany de marina fa misy lalàna 3:100 ao zany hoe lalàna
lalàna moraly zany reo asena ho tandremana. Zao ny zavatra tokony ahoana no aizanao mitandrina an'izany? Ahoana no aizanao mitandrina an'izany? Tsy vitanao ny tandrina an'izany? Amin'ny maha-olombelona anao vitanao ve zany? Reraka fotsiny eo ianao. Zay mahatonga an' Jesosy manao hoe nareo izy amin'ny andro sabata raha misy manana omby latsaka ao anaty lavaka amin'ny andro sabata, movy ianareo izy tsy hapakatra azy ozy izy. Kanefa fantatra tsara fa hoe amin'ny sabata zany dia manao tsy mahazo miasa amin'ny andro sabata. Dia nefa ny Jiosy hoe rehefa lalàna dia lalàna. Nefa tsy izy ary tsy mahavita mitandrina an'izany. Tsy vitantsika nge zany. Fa ny fahasoavan'i Kristy no mamonjy antsika. Zany hoe io tenin'Andriamanitra io zany izay nomena antsika hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Testamenta taloha dia izao. Ny fahasoavan'i Kristy no mamonjy antsika. Ka raha atao anatiko Kristy zany, dia fantatro fa Kristy tsy mba nanota. Fantatro fa Kristy nitandrina ny lalàna. Fantatro fa Kristy nanao ny marina, nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia fantatro fa tsy izao intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ary izay velomako amin'ny nofo ankehitriny dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Ka ny fiainako zany dia izao, raha mandray an'i Jesosy ny tombo sy mamonjy ny fiainako ahako, dia tsy mandeha hanohatra izay zavatra tenenin'ny lalàna na ny tenin'Andriamanitra na izay araka ny sitrapon'Andriamanitra. Satria fantatro fa Kristy tsy tarika ahy nao an'izany zavatra izany. Zay ilay hoe ny fahasoavan'i Kristy no mamonjy ahy. Dia eo amin'ny toko 5 ihany dia ny 9 dia ahoana izy? Fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoana ny famorana na ny tsy famorana, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Izay zany ilay zava-dehibe. Ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Ka raha miresaka zany tsika eto, resaka ilay hoe famorana, dia misy famorana anankiroa zany hitantsika eto. Raha mijery sika tany amin'ny Testamenta taloha dia hoe ny famorana dia ara-nofo didim-poatra. Iny didim-poatra iny nefa zao mampitsofoka anao mba hitandremanao ny lalàna rehetra zany. Aty amin'ny Testamenta vaovao izy dia misy famorana zany. Jerentsika hoe ino ny famorana io. Dia mampiditra anao amin'ny faneken'Andriamanitra ilay izy. Ino ny fanekeny itsofoanao? Ilay finoana any Jesosy Kristy fanekeny itsofoanao. Ilay finoana any Jesosy Kristy fa mbola resahantsika io rehefa avy hoe inona ary zany ilay famorana atao io. Dia zay mahatonga azy miteny eo amin'ny 9 fa ao amin'i Jesosy Kristy dia tsy mahasoana ny famorana na ny tsy famorana, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana hozy izy. Ka eo zany ny zavatra anankiray, ianao zany na voaforana tsy voaforana zany ianao tsy zava-dehibe zany zay. Raha ozy ianao zaho forana fa noho ny fahasalamana anaovana, noho ny fahasalamana anaovana an'izay fa tsy hoe azahoanao famonjena anaovanao an'izay zavatra zay. Raha misy koa tsy hoe za tsy fora mahazoko famonjena na tsy mifora, tenin'Andriamanitra tsy manery anao an'izay ihany koa. Tsy mahasoana ny famorana na ny tsy famorana, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana, zay zany no zava-dehibe eo amin'Andriamanitra. Dia aty amin'ny Romanina ihany koa toko 7 jerentsika kely aty amin'ny Romanina aty izy. Dia inona zavatra resahana eo ihany koa aty amin'ny Romanina. Romanina toko 7 dia ny 7:20. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarinana ny olona fa tsy ny asan'ny lalàna. Zay no eo ilay fampitahana nataontsika teo hoe ny fanekena. Ary amin'ny Testamenta taloha ilay fidina fanekena dia izao hoe ny olona izay forana dia izao hoe miditra amin'izay fanekena izay hoe natao hitandrina ny lalàna rehetra hozy izy. Aty amin'ny Testamenta vaovao izy dia izao hoe ny finoana. Dia inona ny zavatra teneniny ato amin'ilay 7:20 teo? Averiko tsara izy teo. Koa amin'izany dia ataontsika fa ny finoana no hanamarinana ny olona fa tsy ny asan'ny lalàna. Ato zany izy dia tena ny finoana no hamarinana ny olona, tsy ny fiezahanao hitandrina ny lalàna.
no hanamarinana anao, fa ny finoanao no hanamarinana anao. Ny finoanan'i Jesosy Kristy, satria fantatsika veriko tsara ilay izy, satria zava-dehibe zay. Raha mbola amin'ny herin'ny tenantsika no hitandremantsika ny lalàna dia tsy ho vitantsika, satria rerakintsika, satria tsy hamarinina amin'ny lalàna, tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna isika. Fa ny finoanan'i Jesosy Kristy no hanamarinana antsika, satria nahoana? Satria tsy tsika intsony ny hiezaka anaraka izay voasoratra, satria tsy ho vitantsika zany hoe hitandrina ny lalàna, ny didiny efitsika. Fa ny finoana amin'ny Kristy no hanamarinana anao, satria nahoana? Tsy ianao intsony ny velona, fa Kristy ny velona ao anatinao. Izy no manome hery anao, ahafahanao mandeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ny didiny, ny fitsipiny, ny lalàna, ny teniny. Zay aloha ny finoana no hanamarinana anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia aty amin'ny toko fahatelo ihany tsika dia ny 9:20 sy ny 17, satria miresaka tsika mikasika le resaka hoe jentilisa teo. Satria eo zany ny jiosy niaraka ny firazanany sy araka ny fombany dia zao hoe voafora daholo ny jiosy rehetra. Ny hatramin'ny apôstôly ary ny frana. Fa ho an'ireo izay jentilisa niditra nefa tsy voafora izy ireo. Dia ahoana izy ny apôstôly Paoly mikasika an'izay 9:20 sy ny 30. Andriamanitry ny jiosy ihany va izy, fa tsy mba anjentilisa koa? Eny, anjentilisa koa izy. Dia toy izany eo amin'ny 9:30, fa iray ihany Andriamanitra izay anamarina ny voafora noho ny finoana, ary ny tsy voafora amin'ny finoana. Ka na tsy voafora ianao na voafora zany ianao, ny hanamarinana anao dia zao: ny finoanan'i Kristy ihany no hanamarinana anao, zay ihany no hanamarinana anao. Satria izy rery ihany no afaka manamarina anao. Raha ny lalàna tsy afaka manamarina antsika, satria ny teny antsika foana hoe inona ny asan'io lalàna io. Ny asan'ny lalàna dia mampafantatra antsika, manao hoe aza mijangajanga, manao hoe aza mamono olona, aza mangalatra. Fa ny lalàna tsy afaka manamarina antsika. Ny lalàna mampiseho ny fahalementsika, ny tsy fahamendrentsika, ny fahotantsika. Satria raha tsy misy lalàna dia tsy misy ny fahotana. Ahoana no ahafantarana hoe tsy mety ny aza mangalatra raha tsy miteny ny lalàna manao hoe aza mangalatra? Ahoana ny lalàna hoe ratsy izany fijangajangana zany raha tsy miteny ny lalàna manao hoe aza mijangajanga? Ny lalàna mampafantatra antsika zany hoe ratsy zany zavatra zany. Fa ny lalàna tsy afaka manamarina antsika. Fa zay ny fahadisoana zany nisy teo amin'ireo mpitondra fivavahana teo amin'ny jiosy. Satria niezaka izy ireo anamarina ny tenany amin'ny asan'ny lalàna. Dia reraka ihany satria tsy vitany amin'ny herin'ny tenany na ny tanjan'izay. Ka na voafora zany ianao na tsy voafora zany ianao, dia zao Andriamanitra tokana ihany ho an'izy roa. Ary ny hanamarinana ny voafora sy ny tsy voafora dia ny finoana an'i Jesosy Kristy irery ihany no hanamarinana azy. Fa tsy misy fanamarinana hafa ankoatran'izay zany. Ny dikan'izay raha ve zany dia zao: satria tsika hamarinina amin'ny finoana fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna, dia zao tsy tokony hitandrina ny didin'Andriamanitra intsony raha ve zany tsika. Foana raha ve zany ny didin'Andriamanitra? Raha nanaraka tsara ilay fanazavana teo tsika dia tsy nilaza an'izany tsika, fa takatsika izany zavatra zany. Ny fanamarinana amin'ny finoana ve mitarika antsika tsy hitandrina ny lalàna intsony, hoe foana ve zany ny lalàna? Dia io moa le araka le teny zany, formule zay tena ampiasan'ny olona rehetra zany, manao hoe satria tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Noho izany dia zao tsy mitandrina ny lalàna intsony tsika. Mahatonga azy miteny an'izany dia zao tsotra ihany, satria tsy fantany ny dikany hoe ahoana moa zany hoe hamarinina amin'ny finoana zany. Raha fantatro ny hevitra zany hoe hamarinina amin'ny finoana zany, tsy nilaza an'izany ianao. Teny apôstôly Paoly mihitsy no miteny azy, toko 7:1-30. Toko 7:1-30. Dia eo zany le teny manao hoe raha hamarinina amin'ny finoana ary ve zany tsika, dia foana ary ve zany lalàna?
tsy tokony mitandrina lalàna ntsony ary ventsika ny zavatra mitenenina teo raha nieny tsara tsika dia zao hoe tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna tsika fa hamarinina amin'ny finoana, tsy amin'ny fezahantsika hitandrina ny lalàna no zoano azahoantsika famonjena fa amin'ny finoana ny Jesosy Kristy. Ka raha mino an' Jesosy Kristy ianao dia tadidio fa tsy hainao intsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatinao, satria avelanao Kristy ny hiasa ao anatinao. Fanontaniana mipetraka dia hoe Kristy ve nitandrina ny didin'Andriamanitra? Kristy ve nahitana ota? Tsy nahitana ota tamin'ny Kristy. Kristy nitandrina ny didin'Andriamanitra, nanao ny sitrapon'Andriamanitra, nanao izay marina teo anatrehan'Andriamanitra. Ka raha Kristy no atao anatiko, moa ve za hanao zany zavatra zany? Hanao izay handika ny didin'Andriamanitra ve zany? Hanao izay zavatra tsy mety araka ny sitrapon'Andriamanitra ve zany? Fa raha ny fanahin'i Kristy, satria ny fanahin'Andriamanitra no mametraka ny finoana eo anatiko, dia ny fanahin'i Kristy nefa inona ny ten'Andriamanitra? Rehefa tonga ozy izy ny mpananatra, izy no hitarika, izy no hampianatra reo ny zavatra rehetra ozy izy. Izy no hampianatra antsika hanao ny fahamarinan'Andriamanitra zany. Izy no hitarika anareo amin'ny marina rehetra ozy izy. Dia eto dia zavatra teneny ilay 9:30 dia hono izy izy. Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana ary ve tsika, zany hoe foana ary ve zany ny lalàna amin'ny finoana. Zay nge le teny zany. Koa manafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika. Dia inona valiny tena? Sanatria zany fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Ahoana zany? Zany hoe tsy hoe mino an'i Kristy zany ianao dia foana ny lalàna. Ary averintsika fa le lalàna raha vao miresaka lalàna, ny olona mantsy raha vao miresaka lalàna dia hoe foana daholo ny lalàna rehetra. Io le fahadisoan-kevitra be io. Raha vao miteny hoe foana ny lalàna dia foana zany ny aza mijangajanga, foana zany ny aza mangalatra. Tsy mpangalatra daholo ny kristianina rehetra, tsy mpijangajanga daholo ny kristianina rehetra, tsy mpanompo sampy daholo ny kristianina rehetra. Fa ny zavatra tena misy amin'io nge dia zao hoe tandremany daholo izy aza mangalatra, aza mamono olona, manajanona raha ianao sy ny reninao, aza maniry fananan'olona, aza maniry vadin'olona, aza mandainga, aza maipangalanga, tandremany zany. Aza manana andriamanika hafa, tazominy zany. Fa inona ny tsy tazominy? Ao ny misy miankoaka amin'ny sarin-javatra voasikotra, tsy tazominy zay. Ny sabata ihany koa tsy tazominy zay, fa ny hafa tazominy. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia miteny, rehefa diso amin'ny ray loha dia diso amin'izy rehetra hoy izy. Fa ny zavatra raha vao miresaka zany eo ianao hoe lalàna tao anatin'ny soratra masina dia inona ny zavatra resina? Lalàn'i Mosesy no resahana amin'io. Amin'ny Hébreu izy dia hoe le Torah hozy izy. Ka inona moa ny zavatra hoe Torah zany? Ao no misy ny sitrapon'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, ny lalàny, ny didiny, ny fitsipiny. Ao zany mikasiky ny lalàna moraly rehetra momban'Andriamanitra. Dia ozytsika mety hiteny ny sasany manao hoe dia ahoana zany? Tamin'ny andron'ny testamenta taloha nge nisy zany resaka hoe taberna kely zany. Dia ahoana tokony mbola hitsofoka amin'izany taberna kely zany? Ny zavatra tiana tenena dia ity. Ahoana izy Jesosy? Tsy tonga ao andravany lalàna ao Kristy, fa anatanteraka. Ka mikasika an'izay fanatanterahana zay, dia inona ny zavatra mitranga? Ny zavatra anankiray mitranga dia ity. Vakintsika ao amin'ny Galatiana 2 aloha jerentsika ary mikasika an'izay. Galatiana 2. Dia vakintsika Galatiana 2 azafady. Dia vakintsika ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Galatiana 2 dia ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa folom-bola tsy tonga ny finoana dia voambina tao ambany lalàna isika, koa voahidy amin'ny finoana izay efa aseho atoriana. Koa ny lalàna dia mpitaizantsika ho amin'ny Kristy mba ho hamarinina noho ny finoana isika. Fa rehefa tonga ny finoana dia tsy fehezin'izay mpitaiza intsony isika, fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana any Jesosy Kristy. Mazava be zany teny zany.
tamin'ny mbola tsy tonga ozy izy ny finoana, zany hoe ny finoanan'i Jesosy Kristy zany dia inona ny zavatra teneniny. Voambina tao ambany lalàna isika. Iza zany no niambina antsika? Ny lalàna no niambina antsika. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe nitaiza antsika. Ny lalàna no nitaiza antsika zany. Voambina tao ambany lalàna isika. Dia toy izany le izy. Ka voahidy amin'ny finoana izay aseho ato aoriana. Zany hoe mbola ao aty aoriana zany ny resaka finoana. Izay mbola tsy tonga amin'le finoana zany fa mbola lalàna no nitaiza antsika. Fa le finoana mbola ho avy ao aoriana. Dia hoy izy, fa rehefa tonga ny finoana dia tsy fehezin'izay mpitaiza intsony isika. Rehefa tonga zany ny finoana dia tsy voafehin'izay mpitaiza izay intsony isika, tsy voafehin'le hoe le lalàna intsony zany isika. Fa izy no mamey antsika, le finoana no mamey antsika zany. Inona ny finoana? Jesosy Kristy io finoana io. Dia izao ny zavatra hevitra izany teny izany. Raisitsika izy amin'ny ohatra amin'ny fiainantsika andavanandro. Mananjanaka isika mbola zazakely izy, teraka le zaza. Ny zaza teraka iny, beazina iny, tezaina iny zaza iny. Na iny tezainao olombanina, na iny tezainao olona manao ratsy. Ka rehefa tezainao iny zaza iny, tezainao olombanina zany izy. Raha hoe olona matahotra an'Andriamanitra zany dia tezainao olombanina iny zaza iny, ampianarinao ny fitsipika izy, ny didy, ny lalàna momba ny soratra masina. Iny zany ny tezainao azy. Ianao zany no ataovy hoe ianao zany le lalàna. Le zaza zany tezainao, beazinao araka ny fomba nanabeazana anao. Zay zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza. Dia jereo tsara fa rehefa zaza tsara taiza le zaza dia manaraka tsara ny anadray aman-dreny. Tena manaraka tsara izy. No beazina tamin'izay izy, zao tsy mety, misy zavatra tsy mety ataony dia anarinao izy, korigenao izy, ahitsinao izy, zao ny zavatra tsy mety, zao ny zavatra tsy mety. Fa rehefa tonga amin'izay izy, adulte na lehibe izy, ataontsika hoe 20 taona zany, tsy voafehin'ny ray aman-dreny intsony izy. Satria manao ahoana? Efa olo-dehibe izy. Efa afaka mandeha manao ny fiainany amin'izay izy, afaka manambady izy. Tsy fehezin'iny ray aman-dreniny intsony izy. Fa mandeha amin'izay izy, maninona? Manao ny fiainany izy. Fa zao kosany, rehefa manao ny fiainany izy, dia inona ny zavatra mitranga? Ny zavatra izay nanabeazana azy. Satria efa adulte izy, dia efa lasa-paka ao anatiny. Tamin'izy mbola zaza, mbola tsy lasa-paka ao anatiny iny. Fa tenenina foana izy hoe zao ny tsy mety ataonao, zao ny tsy mety ataonao, zao ny tokony ataonao. Fa rehefa tonga adulte izy dia tena lasa tafalatsaka ao anatiny zay. Lasa fiainana zay zavatra zay. Satria efa adulte izy. Eo zany rehefa adulte anie io vao tonga saina foana, aika zao le tena nikapohana fahiny iny. Aika tena nety le nitaizain'ny dada sy neny iny. Fa raha tsy mba voakapoka ohatran'iny, tsy mba ohatr'izao ny fiainako. Rehefa adulte zany ianao, tonga amin'ilay hoe fahatsapatena. Dia tena hitanao tena marina kely dia lasa fiainanao le adulte zany, dia izay mihitsy leo amin'i Jesosy Kristy. Rehefa mbola tsy tonga zany Kristy, dia zao nomena ny didy, nomena ny fitsipika, nomena ny lalàna. Satria mbola tsy tanteraka tao amin'ny vahoakan'Andriamanitra ilay hoe finoana no mahavonjy antsika. Dia nomena zay. Fa rehefa tonga Kristy, iza no mamey antsika? Kristy no mamey antsika. Ary fantatsika amin'izay fotoana zay, manao hoe inona ny tokony ataonao sy tokony ataonao, satria Kristy no manjaka ao anatinao. Kristy zany le ohatran'ny hoe toeranao maha-adulte anao, Kristy ao anatinao. Fa le zaza nisy anao taloha, le nao mbola nitenenina manao hoe zao ny tsy mety ataonao, zao ny tsy mety ataonao, zao ny tsy mety ataonao. Izay le zavatra teneny eto, averiko le vaky teny teo, eo amin'le 3:20. Dia ahoana ozy izy? Fa fony tsy mbola tonga ny finoana dia voambina tao ambany lalàna isika ka voahidy eo amin'ny finoana, izay efa aseho ato aoriana. Koa ny lalàna dia mpitaiza antsika ho amin'ny Kristy. Mba ho amarinina noho ny finoana isika. Fa rehefa tonga ny finoana,
Zany hoe mpitaizantsika ho ao amin'i Kristy, anao izay marina zany hoe fa rehefa tonga ozy izy ny finoana, zany hoe Kristy zany dia tsy fezy ny mpitaizantsonitsika fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana any Kristy Jesosy. Lasa Kristy no mamea antsika satria tonga zanak'Andriamanitra tsika ao amin'i Kristy Jesosy. Izay no mahatonga hoe tsy izaho tsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Hoajantsika eo aloha ny lesona iny ary toizantsika indray iny amin'ny tapany hariva zany fa mbola eo anatin'iny lesona iny ihany zany tsika manao hoe mahafona ny lalàna ary ve ny finoana satria tsika marina amin'ny finoana fa tsy amin'ny lalàna. Dia ahoana izy ny apôstôly Paoly? Sanatria izany. Sanatria izany ozy izy. Averiko tsara le vaky teny teo marana anazy. Romanina 5:1-7. Romanina 7 azafady 1:7. Dia ahoana izy izy? Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Ka ho an'ireo zany izay nihevitena nanao hoe afaka amin'ny lalàntsika tsy mila an'izany intsony tena libre tsika. Fa ny fandraisanao an Kristy zany dia fampiorenana ny lalàna iny. Fampiorenana ny lalàna iny fandraisanao an Kristy. Zany hoe mampiorina ny lalàna iny. Ahoana fampiorenana azy? Satria nahoana? Raha niezaka ianao nitandrina ny lalàna kanefa tsy vitanao zany. Fa voakapoka foana ianao satria ny lalàna mikapoka anao. Engela izy. Rehefa tsy mety nataonao dia ny lalàna no mikapoka anao, mitsara anao. Fa rehefa tonga amin'izay Kristy dia zao, inona zany? Manao izy? Araka le teneny teo, mampiorina tsara ny lalàna isika satria nahoana? I Kristy ny velona atao anatiko. Dia lasa vitako no mitandrina ilay lalàna. Lasa vitako no mitandrina ilay didy. Satria tsy izaho no manao an'izany fa Kristy izay atao anatiko satria fantatro tsara fa tsy efako amin'ny tenako io na ny tanjako. Ary Kristy no manamarina. Satria Kristy ny tanteraka fa raha izaho dia tsy tanteraka. Ka ny herin'i Kristy no angatahako hiasa toa amiko isan'andro. Mba hanamarina ahaizako mitandrina io lalàna io sy fitsipika io sy ahaizako manaraka ilay tenin'Andriamanitra. Izay nge ny hevitra ilay teny. Koa mampifoana ny lalàna va isika? Sanatria izany fa mampiorina ny lalàna isika amin'ny finoana. Zay ny tenin'Andriamanitra tamin'ity marain'ity. Toizantsika izay amin'ny tapany hariva iny. Ivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Misaotra raha io, raha afaka nandinika sy nianatra ny teninao izay tamin'ity maraina ity. Manamasinana ireny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Dia raina sy ankalazaina mandrakizay ny anaranao raha io, sandratra hiavy ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nanandratana izao vavaka izao reto anatrenao. Dia hamarino izay Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Tompo. Ka aok'izay ahery amin'ilay mampahery anay. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Amin'ny anaran'i Jesosy nanandratana izany vavaka izany eto anatrenao. Amen. Dia tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetra ve amin'ny hariva indray tsika eona indray zany dia fa mifamey fotoana eto indray tsika hariva. Bye bye daholo.